Taferaka indretsika ry mpijery ajaina amin'ity takarivany alatsinainy fa araka amin'ny 30 volana oktobra 2024 ity miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina tena sika ny tokantrano ny anaraka hatramin'ny farany ny fampilam-baovao ny fahitalavitra madeve amin'ity takariva ity. Vaovao mampalahelo misy setry ny kanto avy hatrany no etsika nimboana izao vaovao izao. Banga ny tontolon'ny mozika namoy ny ainy androany ilay mpanakanton'ny taona 2020 izay tsy iza izany fa i Dodo Michel rehefa nanaraka fitsaboana nandritra ny andro maromaro teny amin'ny hôpitaly Asiara teny Apefilo teo jerentsika ny sary. Namoy ny ainy io tapakandro marany io teny amin'ny hôpitaly Asiara Apefilo ilay mpanakanto sady filohan'ny antoko afabe Dodo Michel andriamparany araky ny tatitra avy amin'ny loharanom-baovao mari-potitra. Efa nentin'ny fianakaviana nody any amin'ny fonenany eny Taosy ambany lalana ny vatamangatsika ny amin'izao fotoana izao. Efa natao ny alanenina rehetra tamin'ny alalan'ny fitsaboana kanefa tsy voatazona ny ainy Dodo Michel. Efa nikarakara valandresaka ao ampanao gazety raha teo tamin'ny farany herinandro lasa teo ny fianakaviany na ahafahany nanao tatitra mikasika ny fahasalamany sy ny fitohizan'izany fitsaboana izany. Tsy ahivona fa akoatra ny mahampanakanto azy. Sehatra nahafantarana ny Dodo Michel ihany koa ny asa sosialy tamin'ny alalan'ny afabe hatrany. Efa nametraka diantanina teo amin'ny tontolo politika ihany koa anefa i Dodo Michel. Ny fianakaviam-beany Groupement TV dia miara-miompona alahelo feno amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy Dodo Michel.